Alady fa 20 volana septambra misaotra anao hatrany tompoko lasy tompoko vavy mbola manaraka ny fahitalavitra matevy amin'izao alina izao ary atolotra antsika ny arahaba amin'ny alalan'ny fandarana mahery no anarahanao ny matevy amin'izao dia atolotra antsika isatokatrano ny arahaba ary asaina mpanazantsika anaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany ety am-piandohana dia tsara milaza amintsika mpijery fa dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ny ity hariva ity dia zareo avy eo anivon'ny AJF na ny vondry ny mpiasam-panjakana mbanao fandanjahantena ivahiny eto ny filohany izany fikambanana izany iresadresaka amintsika mahakasika ny fifaninanana nasionaly izay ho tanterahan'izy ireo any Tomasina afaka herinandro eo. Fa anomboantsika ny fotoana aloha amin'ity hariva ity dia ny tontolon'ny taranja baolina lavalava satria dia nampiatrano lalao iraisam-pirenena ny ao amin'nivon'ny malagasy rugby tamin'ity tolakandro ity tetsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina nikatroka tamin'izany ny Makis de Madagasikara sy ireo mpianatra avy amin'ny Oniveristen'i Oxford avy any Angletera voaka nandresy teto ny Makis de Madagasikara tamin'ny isa 7-30 no 2-30. Resin'ny Makis de Madagasikara tamin'ny isa 7-30 no 2-30 ireo mpianatra avy any amin'ny Oniveristen'i Oxford avy any Angletera izay mandrato lalao ara-pirahalainy eto Madagasikara io tolakandro io tetsy Mahamasina. Araka ny fanazavana dia nohony tsy fahenon'ny mpitsara ny gonga izay nilaza fa tapitra ny 20 minitra ny lalaovana no nampitsimbadika ny isa farany teny amin'ny solaitra be ka nibatan'ny Makis ny fandresena. Teo amin'ny sivagondra farany tsy ifaranany lalao dia nitarika tamin'ny isa 5-30 no 2-30 ny Oniveristen'i Oxford izay narahany Anjomara fa tapitra ny lalao. Taorian'izay dia nivoaka toso ny baolina ary tokony ho tapitra tanteraka ny lalao izay tokony ho nivoahan'ny Oxford mpandresy tamin'ity fihaonana ity. Notoizany hiampy tsara afovoany ihany nefa ny lalao ka tao anatin'izany fotoana izany na tonga baolina nety tanana ny Makis de Madagasikara tamin'ny alalan'ny Zino ka nampitsimbadika ny isa 7-30 no 2-30 teny amin'ny solaitra be ka nivoahan'ny Makis mpandresy. Fehiny tsy naheno ny feon'ny Anjomara milaza ny fifaranan'ny lalao zany ny mpitsara dia izao nampivadika ny isa farany teny amin'ny solaitra be izao. Na teo aza izay fahadisoana ra teknikan'ny mpitsara izay dia afaka nanohitra tsara ireo mpianatra anglisy ny Makis de Madagasikara tamin'ny lalao nasehony. Teo am-pialasasa dia efa nitarika tamin'ny isa 20 ry zareo anglisy. Mbola betsaka ny lesoka tokony ho amboarina hoy Razily mpanazatra ny Makis. Betsaka ny lesona soany araka ny namboara teo aloha miaka anatraikefy ireo olona mondialiste ireo tonga dia rehefa tsy olona tsangatsangana hitantsika amin'ireny ny fahaiza manaony na taktika na teknika manana izy betsaka ny lesona soany nefa na izany na tsy zany koa tsika rahantsika malala teo fa somary nanova zay mihitsika avant somary natao nampiasa avant bebe kokoa tsika zany fa tsy naohatra nisa taona dia mila fanamboarana kely. Mbola iverina iaona amin'ny Makis fanondroany ireto mpianatra avy any amin'ny Oniveristen'i Oxford ireto ny alahady zao etsy amin'ny kianjabean'ny Mahamasina.